zao ny nataon'ny Sefafi hoe zay ho tsy miditra amin'ny raharaham-pitsarana fa ny fampiarana ozany lalàna no any antoka ho amin'le état de droit ary izorantsika makamin'izay réconciliation nationale izay de le état de droit mitaky amintsika any amin'ny fitondram-panjakana voalohany indrindra raha hanao réconciliation avereno amin'ny loany le resaka état de droit fa tena tsy mety ary tokony ajaina araka ny tokony izy tokoa le état de droit fa tsy arak'izao zavatra misy tsy arak'izao zavatra misy iainana eto amin'ny firenena izao marina loatra te misy SMS nalefa namana ato hoe lavitra be mihitsy ozy le comparaison amin'ny Amerikana sy Madagasikara Bosnie Herzégovine sy Irak ozy no mitovy amintsika Madagasikara milahatra amintsika miresaka hoe fanitsakitsahana ny zon'olombelona violation des droits humains ary tena marina loatra zany de tiany tena zavatra mba tiako resahana satria ny resaka n'izay violation des droits humains zay hoe fanitsakitsahana ny zon'olombelona nanao valan-dresaka ao ampanao gazety ary ny secrétaire général amin'ny ministère ny fitsarana Charles Andriamseza tany Faravohitra ovina moa ny resaka ny voaka hoe nanambara ny fitsarana any Antsiranana fa tsy maefa itsara ny le raharaha ny Marc Ravalomanana nanambara ny incompétence zany tsy nisy démenti ray roa telo efatrandro aty aoriana voalasa amin'izay le ministère ny fitsarana milaza fa manely vaovao tsy marina ampanao gazety fa tsy marina zany resaka incompétence izany vo mivoaka le vaovao naninona renao tsy nanao démenti de avy eo amin'izay le mpanao gazety ny menatsiny satria tampona manko ny domin'le ministère ny fitsarana satria tena tsy mahavita migérer io affaire ny Marc Ravalomanana io normal raha tsy vitanao migérer io affaire Marc Ravalomanana io satria hatrany am-piandohany ianao de efa tsy nanaja ny lalàna manan-kery tokony ho natao aiza ho misy an'izany hoe efa ampidirana any am-ponja ianao vao tedavina ny antony mety ampidirana anao any am-ponja io ange ary marina za tena mba faly ny araba tena ndrehare mihitsy hoe mba nitovy tamin'ny analiziko tsy nandiso tamin'ny famakafakana ny tenin'ny Sefafi tamin'ny omaly ozy ny Sefafi ataovy mazava tsara ozy hoe resaka 2009 resaka procès efa natao tamin'ny Marc Ravalomanana taloha ve itazomanao io itazomana azy io sa raharahan'ny ACM le hoe fitorian'ny ACM sy le resaka hoe fidirana tsokisoko teto Madagasikara zako no niteny an'izay mihitsy hoe raha miraharaha procès teo aloha zany ndray de tsy manana devitra mikasika ny hoe mise en résidence placé sous résidence surveillée Marc Ravalomanana fa raha miraharaha ny ACM kosa de za de tsy mankasitraka za tsy pomba ny Marc Ravalomanana fa ny akosa rehefa lalàna de lalàna za de tsy nankasitraka ny hoe ampidirinao pontsy Marc Ravalomanana aloha zay vao itetavanao raharaha Marc Ravalomanana mpanao an'izany teo aloha de averinao aminy koa ve zany non de io le teneniko tiako tenenina amin'le ministère ny fitsarana rehefa nanao valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety mbola ny ministère ny fitsara ihany no ny haiko fa hoe mbola tsy nanomboka akory ny famitorana ny Marc Ravalomanana tsy misy ho azany eto ambony tany ary zay le fantsahana ny zon'olombelona aizany tsy ho Irak sy Bosnie Herzégovine tokoa no milahatra amintsika ary peno atsaina mbola tsisy teto ambonin'ny tany zany hoe le auteur principal mbola tsy manomboka akory ny famitorana azy nefa ny any complice rehetrarehetra efa ny aponja ny baklena natao maimaika ny raharaham-pitsarana ny famitorana azy mbola vao famitorana mbola première comparution mbola ny enquête au fond zany mbola tsisy tokotaniny de gaga ny tenako hoe laza le avy eo anivo ministère ny fitsarana hoe le olona hafa manko le olona le olon-kafa zany hoe Jean-Marc Kombasy le olona anakefatra hafa atao amin'ny aviation civile de Madagasikara hony tafiditra tao anatin'ny fiverenan'ny Marc Ravalomanana io de nilaza fa tsy manana avocat zay hono ny antony tonga de nanaovana ny famitorana azy ary nalefa parquet anazy tany Antsiranana tamin'ny 30 oktobra tohina mihitsy ianao sady marary fo mieritreritra an'izany hoe le vadin'ny Jean-Marc Kombasy miteny fa ny avocat anay tsy afaka ny décolle mihitsy hatramin'ny farany saika nanofa avion privé nareo milaza fa tsy nanana avocat reo olona ireo na hoana moa izy no anana avocat fianakavian'ireo olona ireo aza tonga manatitra sakafo maraina ery fidanana ny mahafantatra hoe lasa ny Antsiranana ny avanareo ahoana moa ny afahan'ny avocat manaraka anazy any nefa ny fandefasanao anazy any raha ataonao antsokosoko zany angely hoe fanitsakitsahana le zoma olona de avy eo de mahay miteny ny fitsarana hoe tsy manana avocat de zao manana avocat reo olona reo efa nanao valan-dresaka ampanao gazety mihitsy reo avocat reo miteny manao hoe ka ahoana kosa moa zay nge tsy ampahafantarina an'le dossier tsy ampahafantarina an'le dossier ny le avocat
inona mozy no ataonay rehefa tsy ampahafantarina ny dozy itonatonana fotsiny any Antsiranana de ohatran'izay ihany koa no hoe nody avy any Antsiranana nakaty Antananarivo ireny avoka Marc Ravalomanana satria tsy hita tokotany le raha zany ny zavatra ataony le ministera le fitsarana malagasy de mahay mitranga amin'ny mpanao gazety ery le sekretera jeneraly hoe ny mpanao gazety indray no milaza amin'ny vaovao tsy marina na médecine mihitsy ngizy na médecine izy hoe ny tsikerano ny olona akaiky any Marc Ravalomanana sy ny garde du corps bagaga ny tena somary combat io zany nefa ianao tsy manaja le droit à la défense ny olona de na médecine ihany koa ny mpanao gazety hoe propagatrice na fausse information ony nanino ianao tsy nanao démonter an'izany efa trano dimy andra théorie ianao vao miteny hoe nandainga amin'ny mpanao gazety satria tsy hitanao zay ny gérena an'le raharaha tsy hitanao zay fomba nitantanany raha ary mbola tsisy teto ambonin'ny tany zany zao nge tsy tokony mba nazavainy namoana tompoko ny auteur principal na eloka anankiray hampanganao an'le olona mbola tsy mandeha akory na ny famotorana tsy hainao hoe rovina ny famotorana azy na rovina ny avokany araha ho azy zany nody avy any Antsiranana ireny nakaty Antananarivo nefa ny complice ireny tonga de adoboka ao akadrainao ary tsy kerainao amin'ny alalan'ny valandresaka amin'ny mpanao gazety lazainao fa tsy manana mpisolo vava tsisy fanajanana ny zon'olombelo de zao ary efa niteny ny mpisolo vavan'ireo olona ireo fa niteny ny mpisolo vavan'ny Jean-Marc Combard efa nilaza fa hoe nalefa avion tamin'ny alalan'ny vol irrégulier tany le mpisolo vavany avereno ary le famitorina aloha avereno hoe ataovy amin'ny normal amin'izay hoe assistena avocat reo olo reo naovanao famitorana ary zao afa atao famitorana ary zareo raha tsy atao famitorana aloha Marc Ravalomanana ny fampidirana ponjy zany tompoko tsy maintsy tokony ao arina ny fandehan'le famitorana ary le famitorana tokony mbola ao arina ny famitorana ny Marc Ravalomanana raha mbola tsy nandeha ny Marc Ravalomanana zany hoe ny omby indray zany mandeha alohan'ny sarety anao ny sarety indray zany mandeha alohan'ny omby amin'ity raharaha ty aiza motsika ny olona tena zava-doza tsika nge tena ary amin'ny rambo ny farany mihitsy amin'le tsy fanajana ny zon'olombeloko zany ny zavatra hitan'ny setra resa mieritreritra moa ministera ny fitsarana fa tsy hitan'ny setra resa pirenena zany tsy fanajana ny zon'olombelona tao zany violation des droits humains de malahelo mihitsy ny teny zao manao grève de la faim le fianakaviany le olona tao anatin'ny ACM sy Jean-Marc Combard tsy mba misy fepetra raisina mikasika an'izany gazety Androany raha zao namoaka ny gazety La Nation voaka Androany Jean-Marc Combard est malade marary izy nitsipahana ny fangatana liberté provisoire nefa nenge principe de ny fahalalahana ny fitazomana ponja io exception le liberté provisoire zany ny lavinao ahoana moa tokony andavanao an'le liberté provisoire le olona tsy le olona afaka ataonao hoe anao tsy mahazo mitsoka anaovanao interdiction de sortie du territoire izy raha ohatra de atahoranao hitsoka fa inona ny tena mijustifie ny fitazomana ponjan'ireo dangereux ve reo olona ireo amin'ny ordre public zay nge ny antony pour les besoins de l'enquête ve quel besoin de l'enquête nefa ny enquête ny auteur principal raha mbola tsy mandeha tsisy antony mihitsy zany hitazomana ny Jean-Marc Combard sy reo olona efatra reo any amponja de raha mba misy hoe anao geste le fitondram-panjakana mba manaja ny zon'olombelo de avotsiny reo olona ireo fa tsy eno moa izy tsy eno izy sahirantsika ao anatin'le raharaha mitazana hoe mba ahoana ihany ary mifandehan'ity raharaha-pirenena ity nefa de mahay miteny ery le secrétaire général ministère ny fitsarana io le hoe mampalahelo fa tsy ao amintsika mihitsy le kolotsaina zany rehefa misy ny tsy mety ataonao de mba miaiky ny tsy mety ny tsy mahafaty ary au contraire tena fietsika mendrika eo anatrehan'ny opinion publique mihitsy izay tsy zay fanekenao fa adisona izy olombelona nge na ministère ny fitsarana renao na président renao na iza ianao mena andraikitra ambony miaiky ny fahadisoanao ianao rehefa misy zavatra tsy mety atao fa zay le hoe ny hafa foana ny problème ny hafa foana no manana ny tsiny fa ianao de madio mangarahara jereo de mihaino an'le ministère ny fitsarana de tsisy fahadisoany le ministère ny fitsarana milamina dao le ministère ny fitsarana fa raha misy ny zava-tsy mety de Jean-Marc Combard raha misy ny zava-tsy mety de tsy manana avocat reo olo reo raha misy ny zava-tsy mety de mpiaradia Marc Ravalomanana ny proche Marc Ravalomanana raha misy ny zava-tsy mety de mpanao gazety responsable dao ny olona rehetrarehetra afa-tsy zareo fa zareo madio mangarahara tsy mitsara tena mampalahelo le adevitra apetraka satria barabarainao zany le vahoaka zay raha tsoriny barabarainao le vahoaka ohatrany hoe abadonao zany hoe enao ny tena rôle zany enao ny tena tsara ozy le iraka ihamy zay
zay ny hevitrao fa sisan'izay ratsy daholo sisan'izay tsisy manana ny rariny fa ianao ihany no manana ny rariny tsy mitsara tena de zay le mbola hitenenako foana hoe zany rehetrarehetra zany mitambatra nefany Ratsona ary mampianina ihany maloton'le izy hoe tsy ala hauteur zany le ekipa napetraka ao zay ny tokony hitsarana Andriamatoa Ratsona ary mampianina tena